rehetrarehetra eo natrehan'Andriamanitra androany ary ihany koa velom-panantenana ao amin'ny Jehovah. Sady zany ao ary hiaraka ivavaka isika. Manasa ny mpitarika ny hira federala iandroso avy hatrany izany. Ny fanahinay tokoa Jehovah dia miandry anao. Miandry anao izay hanavitra anay, hamindra fo aminay. Fantatra fa ny famindrakonao no mihazona anay isan'andro. Fantatra fa mahazona anay ianao Andriamanitra dia izany no anantenanay anao androany Jehovah. Misy aminay eto ihany koa anatin'ny zavatra sarotra samihafa. Dia miandry ny famonjenao Jehovah. Dia ao anatin'ny fiandrasana dia tena hoe iandry ampaharisiana izay aktivenao Andriamanitra. Ary indrindrandrindra iandry ampanantenananao izay Jehovah. Misotranao izay satria azona etokisana ianao, azona antenaina ianao, tsy miova ianao, mahatoky ianao, isaoranay ianao Jehovah. Makasitraka anao izay. Amen. Dia arisika hiaraka ananatra amin'ny feontsika amin'ny alalan'ny hira fiderana sy fitsaoana an'Andriamanitra. I'll fly
fotsiny hira fa tena hoe miaraka amin'ny finoana isika no manatona an'Andriamanitra dia manambaran'izany hoe ino tokoa Andriamanitra na mamaky lohasaloko ny fahafatesana azy dia tsy atahotra amin'ozy satria maninona satria ianao no amiko satria mifanatrehanao mitsoraka azy moa sy ny tenao izy ireo mahafatahotra ilay fananaran'Andriamanitra sy ilay fisotonan'Andriamanitra antsika dia mbola assuré antsika izany hoe mbola ao aminazy miresaka amintsika izy miteny amintsika izy manamboatra antsika izy ilay olona araka ny sitrapony dia izany ny ananantsika fahasahiana miteny eo anatrehan'Andriamanitra hoe na mamaky lohasaha aloko ny fahafatesana azy ao dia tsy atahotra tsy anatahotra satria momba ahy ianao dia raha ohatra ka resy lahatra ianao miaraka amiko amin'ity maraina ity dia ndao miaraka nanatra ny tanantsikatsika dia hiran'izay isany andinin'izay amin'ny finoana hoe na mamaky lohasaloko ny fahafatesana na mamaky lohasaloko ny fahafatesana aza tsy anatahotra tsy anatahotra tsy anatahotra Jesosy o na mamaky lohasaloko ny fahafatesana momba ayanao momba ayanao raha mbola misy mafimafy kokoa izany ndao asandratsika na mamaky lohasaloko ny fahafatesana atsoky anao zay tsy anatahotra ijery manokana any amin'ny na itebika fahadimy antsoina hoe vavolombelona dia nefa ilay vavolombelona ohatry hoe somary terme juridika kokoa dia le izy nefa ny plutôt terme ataoko hoe any amina resaka marketing kokoa le izy dia novako kely le hoe vavolombelona fa ataoko hoe modely tsy haiko na mahafantatsika rehefa ohatry hoe misy olona mpanangana trano ohatra zay ny asany dia manao izy amin'le antsoina hoe maison témoin hoe zay rehefa manao trano dia tahaka zao ny zavatra vitanay dia zay ny rahantsika mijery androany hoe tanàna fanehoana isika amen ary tsy isika ihany diso sika raha mieritratra hoe isika irery fa tsy irerytsika fa betsaka ny eto amin'izao tontolo zao ny eto Antananarivo no anatin'izay hoe miezaka ny tanàna fanehoana izay nefa betsaka ihany koa nefa tsy tanàna fanehoana eto amin'ny tanàna fa izay hoe zay resaka modely izay na hoe vavolombelona izay zay no iarahantsika mijery androany dia ndao tsika ho amin'ny Efesiana toko voalohany andimy fanaky amin'ny roapolo sy ny faharoa amin'ny roapolo tsy io ny texte tena iakinantsika fa ny Matthieu toko fahadimy kokoa fa mifampidirana fotsiny ihany ty texte amin'ny Efesiana ity izany Efesiana toko voalohany andimy fanaky amin'ny roapolo ka hatramin'ny roa amin'ny roapolo miresaka ny amin'i Jesosy resahan'ny soratra masina eto hoy izy hoe ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana vao nirahantsika teo mihitsy na inona le izy teo na fanapahana na fahefana na fanjakana na fiandriana na Jesosy dia nalaina tamin'ity inihira indra ny tena izy tao amin'ity Efesiana toko voalohany ity da hoe veloko hatramin'ny voalohany ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tonony tsy amin'izao fiainana izao ihany dao miara mitenysika tsy amin'izao fiainana izao ihany tsarovotsara io dia toy izantsika ihany miara mitenysika fa ho avy koa za renydray
dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin'ny tompony izy ka nanao azy lohany amen amin'ny zavatra rehetra. Iza le natao lohany amin'ny zavatra rehetra? Jesosy. Dia iza le natao anapaka anana fahefana, anana hely sy fanjakana, anarana ambony ny anarana toloana rehetra, tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny fiainana ho avy Jesosy Kristy. Izy le manapaka ny zavatra rehetra. Izay no feny eo andiny soratra masina eo. Rehefa navita ny fampihavanana tamin'ny alalany sorona lehibe natao teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy, dia nomena azy ny fanapahana ambony fanapahana rehetra, ny fahefana ambony fahefana rehetra. Ary eo antsorony zany fahefana izany ozy izy Isaia zay. Midika izany fa maninona moa ny grady? Aiza moa ny apetraka ny grady? Ary mino fa avy amin'ny texte biblika ohatr'izay no natonga ny inspiration an'ireo olona mitaritafika hoe mametraka ny galona aty amin'ny soroka satria milanja alay voninahitra. Milanja tsy voninahitra fotsiny. Raha neto amintsika izy mety voninahitra fotsiny hoe kitana telo général. Fa raha milanja ny kitana iny ianao dia andraikitra sy fahefana ampiasana amin'ny tokony ampiasana azy. Dia Jesosy ny mahafantatsika fa ilay mpanjaka ny mpanjaka mifanapahana eo antsorona, manapaka ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izy. Ary natao ho lohany anapaka amin'ny zavatra rehetrarehetra ho an'ny fiangonana izy. Anankiray mbola resako izy ao rindrina kely eo fa le fanapahan'i Jesosy indrindra amin'izao vanim-potoana, amin'izao fiainana ankehitriny izao, dia mihita sy miasa bebe kokoa anivon'ny fiangonan'Andriamanitra. Na dia eo manjaka amin'ny zavatra rehetra azy izy, fa izay dia tena hita kokoa eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra. Fa ny tiako isarihana ny saintsika dia le niresahantsika teo, le nasaiko mitonontsika niaraka teo hoe amin'izao fiainana izao sy ny ho avy koa. Mba eritreretiko ny dikan'io zavatra io hoe dikan'io teny io hoe izy lay manapaka ny zavatra rehetrarehetra, manana fahefana, manana hery sy fanjakana ary anarana ambony anarana rehetra amin'izao fiainana izao sy amin'ny ho avy koa simultané. Zay le resaka eto. Ary Andriamanitra Jesosy Kristy irery aminy afaka manana fahefana amin'izany hoe efa any amin'ny ho avy izy mazava ho azy manjaka feno sy amin'ny ankehitriny manjaka feno. Zavatra mampoaka ny lohantsika zany raha ohatra ka diniantsika kely, fa nefa zay Jesosy hoe io rehetrarehetra io amin'izao fiainana izao sy ilay fiainana ho avy dia anjakan'i Jesosy avokoa. Sady efa manjaka izy amin'izao no manjaka ihany koa izy raha teo amin'ilay ho avy. Resaka kely ako ilay hoe amin'izao fiainana izao. Amin'izao fiainana izao dia nanomboka tamin'ny fotoanan'ny fahalavolo ka hatramin'ny manaky ity isika miresaka androany. Zay ilay fiainana izao. Ilay fiainana mitakosom-pahotana. Tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona. Zay teraka rehetrarehetra. Mampalahelo fa tena zay ny réalité. Na iamboara na Timéo na izay koa moa ny anara zanak'fy teo. Iza moa ny anara zanak'fy? Miangaly. Iza moa ny anara zanak'y hiavitra? Koloina. Na ikoloina. Dia teraka ao anatin'ny fahotana. Teraka tanota. Noho izay hoe isika nandova fahotana izay. Izay ilay fiainana izao tafasaraka amin'Andriamanitra, misy fisarahana ara-pihetsepo ao anatintsika ao, misy fikorotanana, ary misy fisarahana ara-tsosialy amin'isika samysika, ary ihany koa misy fisarahana eo amin'ny zavaboary zany ny conséquence ngeza be amin'ny fahotana. Ilay voalohany indrindra ilay hoe fifandraisantsika amin'Andriamanitra, fa ny fifandraisantsika amin'ny tenantsika ihany koa, dia ihany koa ilay fifandraisantsika amintsika samysika sy ny fifandraisantsika amin'ny zavaboary. Izay mahatonga ny Peter Ward Brown manao vazivazy foana hoe rehefa ny olona no tafalatsaka tanteraka ao aminazy ny filazantsara dia tsy sahany ny mandaka ny alika amin'ny tompo. Fa fatany hoe alika amin'ny tompo iny. Izany hoe lasa misy fivitranana fihavanana eo amin'ny olombelona sy ny zavaboary hafa noho izy. Ary ny olona izay miletika ny anatin'ny filazantsara dia tsy andeha andoro tanety. Ary mianatsiny ihany koa ako amin'ity tsy andeha hijorojoro, andeha eny amin'ny rehetrarehetra eny no anao maloto. Rehefa azonao tsara ny filazantsara. Amen. Fa zay, zao fiainana izao dia fiainana izay fahalotona izay fahotana izay. Ary io tena mandeha naturel ary vomaika ohatra hoe tahaka
tahaka ny aimant eo amin'ny fiainantsika tsy ampianarina akory ny ankizy andaiky tsy ampianarina akory ny ankizy aloto tsy ampianarina akory ny ankizy tena ohatra hoe anao accusation ny zandry ohatra na zokiny fa mandeha naturel zany ary tena misintona antsika makany amin'izay foana mihitsy ny nofontsika akany amin'ny fahotana akany amin'ny fanoherana an'Andriamanitra akany amin'izay zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zay no eto amin'izao fiainana izao kanefa tao anatin'izao fiainana izao araka ilay niteneniko hoe nanomboka tamin'ny fahalavona mandrakity ny androany dia nisy zavatra mitsanga roa arivo taona lazy zay nataon'Andriamanitra tao amin'ny alalan'i Kristy Jesosy maty eo amin'ny hazo fijaliana izy niaraka tamin'ny droama rehetrarehetra niaraka tamin'izany dia nalevina dia nitsangana dia izay ilay filazantsara inontsika hoe izay fahafatesan'i Jesosy Kristy sy ny fanevenana sy ny fitsanganana izay no mitondra fanavotana ho atsika ilay manana problème voalohany indrindra no eo anatrehan'Andriamanitra araka ilay teneniko teo hoe amin'izao fiainana izao sy amin'ny ho avy dia ilay amin'ny ho avy koa izay no resahako izao dia milaza Andriamanitra fa hoe mahita zavatra mamirifiritsika eto mahita zavatra mampitomanytsika eto mahita zavatra mahatezitsika eto mahita zavatra mahasositsika eto mampalahelo sy ny sisa amin'izay dimension le resahako zay hoe fifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'ny tenatsika amin'ny hafa amin'ny voary fa milaza Andriamanitra ao misy salamo enina amby sivifolo dia misy fampanantenana fa amin'ny fotoana navaozan'Andriamanitra ny zavatra rehetra merenana amin'ny lolony indray dia na ny hazo azy ihirahira ary araka ny apokalypsy toko faraika amby roapolo andiny fadimy dia ozy izy hoe tsy hisy intsony ny firy ho fafana ny ranomaso sy ny sisa dia milaza Andriamanitra ao anatin'io hoe milaza Jesosy hoe indro havaoziko ny zavatra rehetra zay ilay amin'ilay hoe ho aviko dia araka ny teneniko hoe manjaka Kristy izao fa mbola tsy manjaka amin'ny fahafenona izy satria mazava ho azy raha mandeha mivoaka any tsika dia marina fa mpanjaka ny zavatra rehetra Andriamanitra mpanjaka ny zavatra rehetrarehetra Kristy fa tsy akalazaina Kristy ihany amin'izao olona sy fotoana izao fa eto amintsika ihany eo anivon'ny fiangonana ihany any amin'ny fiangonana izay makalaza tena makalaza n'Andriamanitra zay ihany no tena maneho an'izay fiandrianany Jesosy Kristy izay mbola samy eto avokoa na ny tsy farifarina ny vary zany hoe raha tsola zany zao vanim-potoana iainantsika amin'izao vanim-potoana izao nanomboka tamin'i Jesosy Kristy tonga tonga ny amin'ny lanitra dia atsotsika amin'ilay hoe vanim-potoana manelanelana vanim-potoana ino hoe misy teny teolojika anankiray ty tokony ho fantatsika ihany koa hoe ny vanim-potoana ny efa sy ny mbola tsy na hoe ny already and not yet ny déjà sy ny pas encore hoe efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra fa mbola tsy tonga amin'ny fahafenona dia mizara roa ny kristiana amin'ny lafiny iray ny sasany tena mifantoka kokoa aty amin'ilay hoe le mbola tsy tonga mihitsy tsy mieritreritra ny ahitany apahany amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao sasany indray makany amin'ilay extrême anankiray dia hoe efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra manjakotsika tsy tokony hisy anantsony manankarena tsy tokony hisy arary aza miteny azamaraza fa efa sitrana daola efa le any amin'ny anankiray extrême anankiray zay fa zay le hoe ao anatin'ny vanim-potoana manelanelansika izao a dia le hoe déjà sy ny pas encore ny efa sy ny mbola tsy dia hitatsika zany ny zavatra rehetrarehetra iainantsika fa indrindrandrindra ambaran'ny soratra masina hoe ao anatin'izay vanim-potoana ny efa sy ny mbola tsy izay ary eo indrindra no tokony ao anatin'izay vanim-potoana ny fanelanelana na ao anatin'izay vanim-potoana ny efa sy mbola tsy izay no tokony ijoroany ny tanàna fanehoana na le hoe vavolombelona na le hoe modèle ao anatin'izay mihitsy hoe isika zay milentika ny anatsika ny filazantsara dia tokony ho tontolo hafa mihitsy amena tsy noho isika milay enao fa efa zazatra an'izay fiteniko zay nareo metsina lavatso fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka ny ho tanàna fanehoana isika ho ville alternative isika ho maison témoin isika dia ho ao amin'ny Matthieu toko fahadimy amin'izay isika tsy izy rehetrarehetra fa andiny soratra masina anankiray andiny faefatra ambin'ny folo dia ahoana ozy izy miteny soratra masina ao ianareo no fahazavany zao tontolo zao reo masamby resaka kentsika hoe isika hoe ny fahazavany zao tontolo zao tsy haiko hoe resy lahatra ve izy fa tena ataovy resy lahatra mihitsy za fahazavany zao tontolo zao
dia ahoana nanohizany jesosy anazy, nanohizany jesosy anazy hoe tsy azo afenina ny tanàna ny olona amin'ny tampitendrombohitra. Amena. Zay mihitsy raha mika. Tsy azo afenina ny tanàna ny olona tampitendrombohitra. Raha miresatsika tanàna ny olona tampitendrombohitra dia izy tonga ao an-tsaintsika avy-trano. Manjaka miadana. Manjaka miadana natao jereny rehetrarehetra sy natao hisintona ny sain'ny olona tamin'izany fotoan'izany anaiky ny fiandrianan'ny mpanjaka tamin'izany. Dia rehefa mijery manjaka miadana ianao dia an'izay ny mpanjaka dia tsara antitra ny mpanjaka fa ihany koa rehefa mijery tsika ny zavatra manodidididina rehetrarehetra na tokony misy ny lapan'ny andafy avaratra zao ohatra dia misy endrika nalailaina tahaka na dia tsy tena mitovy azy amin'ny ilay manjaka miadana ngeza be eo. Dia avy eo ihany koa zay olona nanorina tateoriana dia reo ilay zavatra hita tany ambonimbony rehetrarehetra tany amin'ny laoty rehetrarehetra no naolona natao mitovitovy amin'izay avokoa ny taty ambany rehetrarehetra mezaka manorina tahataka an'izay. Dia eny fa tonga taty amin'ny atya Bomanarina ohatra na any amin'ny toerana hafa dia misy trano ohatra ny hita mitovitovy amin'ny taria tany amin'ny laoty tanàna miolona atamitendrombohitra. Zany hoe tsy eo amin'ilay hoe fametrahana lay fahefan'ny mpanjaka fotsiny fa mametraka ho modely tamin'izany fotoan'izany ohatra hoe raha hazo ny nanamboarana ny trano dia hazo daholo ny nanorenana ny trano hafa rehetrarehetra. Dia rehefa napiditra ny biriky sy ny vato amin'izay tao anatin'ny rofo dia napiditra ny biriky sy ny vato ihany koa ny taty ambany rehetrarehetra satria natao modely ny tanàna ny olona atamitendrombohitra. Ny fiainantsika izay vaova ny filazany tsara rehetra no manazava an'izao tontolo izao izay maizina. Ny fiainantsika izay tena ilentehan'ny filazany tsara no manome repère sy manome modely ho an'ny hafa rehetrarehetra ary aorona atamitendrombohitra isika. Momba avereny kely amin'ny namanao na amin'ny tenanao hoe tena miorona atamitendrombohitra hoe isika hoe zay ny tonga atao an-tsaiko mety misy an'le tsy haiko na misy an'le logo an'ny fiangonana avy eo sa tsisy misy an'le vidéo le mandehandeha iny misy raha ohatra ka afaka alefa kely eo dia ampijanona kely eo amin'ilay misy an'le logo an'ny fiangonana. Dia zay natonga rako tamin'ity andany soratra masiny ity tena natonga s'inspiré ny amin'ny logo an'ny fiangonantsika satria tsisy zavatra mandehandeha amin'izao fotsiny zany fa tena hoe misy zavatra ao ambadiky io ajanona kely eo atao amelo kely fotsiny taraiky hitantsika misy sarinana tao anatin'ilay sary misy sarinana misy tamitendrombohitra dia misy hazo fijaliana. Dia ilay hazo fijaliana maneho antsika ilay ao ambanin'ny hazo fijaliana ary tanàna mipetraka ny olona atamitendrombohitra ho hitan'ny hafa rehetrarehetra. Amin'izao zany tsika afaka manazava tsara hoe inona ny anton'iny logo iny, inona ny dikan'iny logo iny. Fa zay ilay fiangonana hoe miorona atamitendrombohitra ao ambanin'ny filazany tsara ny Jesosy Kristy. Cité alternative isika tsy tahaka ny any amin'ny toerana hafa rehetra ihany koa tsy mitovy amin'ny hafa isika fa indrindra mahatokony ahasarika ny hafa isika. Amen. Misy fifandrohitana ao anatin'izay fifandrohitana mahafinaritra reo amin'io baiboly io ao miaraka amin'Andriamanitra dia misy izay fifandrohitana mahafinaritra izay vao niresaka mpanankiray teo la inona izy ao anatin'ny efa sy ny mbola tsy fifandrohitana mahafinaritra ihany koa eto dia ilay hoe tsy mitovy amin'ny hafa fa indrindra tokony ahasarika ny hafa isika. Misy fifandrohitana tahaka an'izao ihany koa ilay miaraka amin'Andriamanitra hoe mafy ny manaradiana azy samy aika izay ngamantsika hoe mafy ny miaraka amin'Andriamanitra fa nefa mahafinaritra ihany koa nefa ny miaradia amin'Andriamanitra zay reke ny manaradia anazy mafy fa miaradia aminy dia mahafinaritra. Raha tezitra ohatra isika dia raha tena ifampilentika ao anatin'isika ny filazany tsara dia manino tsy manino afaka noteza isika fa tsy manota. Raha angatahana dia mailo ray isika dia mandeha mailo ray mihoatra nohon'ilay mailo ray iny. Zany ny fiainana kristiana raha masana vavy mandeha mailo roa mihoatra
izany isika zany ty zany miteny azava Jesosy no miteny azany ahoana rehefa anao miaina amin'ny filazantsara ka tena hoe manao mairay mihoatra mihitsy ianao ao anatin'ny fiarahana anaky tsy hoe ay vitako ny izao tika amp'izay fa inona ilay maina raha hoe mihoatra azonao atao ihany koa raha ory isika dia manana fanantenana ory isika tena ory tanteraka tokoa isika fa ory manana zavatra ohatrany tsy impossible ane zany eo amin'izao tontolo izao hoe tena miaina tanteraka ny fahorianao ianao fa nefa manana fanantenana ary anatin'ny fahoriana tsika eto amin'izao tontolo izao eto kanefa ny olon'ny fanantenana isika dia zay le anisany hoe fifandroitana mahafinaritra tokony miaina ny kristianina ary hainy miaina an'izany fifandroitana mahafinaritra izany misy teboka anankitelo reto maranako azy ny amin'izany hoe tanàna mijoro fanehoana ny fanjakan'Andriamanitra zany raha temo tanàna ary zay faniriko manokana fanirinay amin'ny ekipan'ny olona manokana ny ekipan'ny fitarihana rehetra ihany koa ny amin'izay mitarika amin'ny isatsokajo dia tanivon'ny fiangonana dia maniry amin'izay hoe tena ho fanehoana ny fanjakan'Andriamanitra izay zao fiangonana izao dia misy zavatra anankitelo reto tokony hitomboantsika tokony hiainantsika dia mampirisika atsika aby tena lalao tena hoe onana zany lalaina lalao tsy hoe aza lalaovina tsy lalaovina fa tena lalaina zay aoka tena zavatra tena totsika sarobidy ho atsika manokana reto voalohany amin'izany dia raha teo tanàna injoro fanehoana ny fanjakan'Andriamanitra maro tsika dia mila miresaka ny filazantsara foana amin'ilay endriny mivelatra indraindray any amin'ny endriny izay miteny amin'ny olona kokoa indraindray amin'ny endriny rehetra tsy feno indraindray araka an'izay circonstance apetrak'Andriamanitra eo anoloantsika ahoana ka ny ahafantarana ny passion amin'ny olona anankiray zahako zao rehefa miaraka amin'ny zanako zanako lahy rehefa rahalahy iny dia tsy misy fotoana tsy hitenenany ny resaka Sonic sy ny PlayStation 4 dia ny PlayStation 5 dia io hainy daholo ny tantarany tamin'ny aneka vao 7 ans izy fa afaka ny mitsangana eto izy dia mitantarany mareo hoe inona ny PlayStation voalohany dia tamin'ny fotoana oviana no nivoahana hoe tamin'ny année 90 dia nisy ny PlayStation zao dia zao dia avy eo manome chronologique indray izy tamin'ny 2000 zao dia tamin'ny 2000 zao dia tamin'ny 2000 zao nivoaka zao dia nisy zavatra anankiray izay raha niteneniny dia hoe PlayStation portant dia inona ma zany ohatrany zavatra tsy existe ane zany zavatra teneniny lahy zany sao dia hoe portable ho any teny lahy teneniny dia portable mihitsy izy dia lasa najery ChatGPT fa efa antratra ihany ka tena misy mihitsy ilay portable hay migarainy hatraminy dia rehefa miresaka amin'ny ampy ianao zazakely dia zay zavatra mipassionné anazy hoe jeu vidéo isaka ny alan'ny fianakaviana mihitsy aran'izay hoe any nareo ohatrany sady tsy fianakaviana mahantra no ohatrany tsy mpanan-karena ozy izy normal nareo fa za mitady fianakaviana manan-karena afaka mividy anako an'ilay PlayStation 5 dia aloha ihany metsika fa tena afaka manontany amin'ny olona nareo ny misy hitantsika teto mitantarako an'izany hoe zany no tenen'ny miampy dia ny ahafantaranao dia ino ny zavatra resahany foana isaky ny mietsika dia mahita ampidirana an'ilay PlayStation 5 foana izy dia misy amintsika eto rehefa iresaka aminazy dia rehefa ny ahitana hoe zao ny passion dia miresaka ianao dia tsy maintsy miodina makany amin'ilay lay passion foana le izy indrindra fa rehefa mpinamana tsara zay hoe mozika ohatra na tsy haiko baolina ohatra na rugby na boky sy ny sisa sy ny sisa lamody hoe tena hitsitandreny kiny écran amin'ny ohatra voa tena ohatra tokony hoviditsika le ohatra zao na misy fotoana rehefa tena le misy no tsy hiteny dia misy olona ndray resahanao dia fa namaky an'ilay boky ohatra zao ve ianao sy ny sisa sy ny sisa ary anankiray zay mety betsaka ny mitovitovy amiko dia resaka sakafo efa tary amin'ny restaurant tarive le ary kosa aloha tena tsy alehany fa efa atao hafa le ary iny tena mihatsara kokoa
zavatra resahany foana efa lasa passion anao ve ny filazany tsara ka mahita zavatra ampidirana amin'ilay izy frena au point hoe tsy mampanina anao tsony ataony hoe indray fa iresaka playstation ty anao tsy mampanina anao tsony hoe ho resahany olo anao indray fa iresaka ny momba ny Jesosy ty iresaka ny filazany tsara resaka ny alalany zany ny sakany zany didiny soratra masina isika itiany Jehova Andriamanitsika amin'inona rehetra amin'inona koa amin'inona koa inona dikan'izay amin'ny momba anao rehetrarehetra mihitsy no tokony itiavanao an'Andriamanitra eo amin'io ka toko fafito amby efapolo dia miresaka zavatra anankiray Jesosy ozy izy Jesosy hoe ary amin'izany dia ho lazaiko aminao voavela ny hain'olobe fa be fitiavana izy rehefa nisy ilay vehivavy izay nanantona an'i Jesosy Kristy dia namboraka an'izay zavatra rehetrarehetra nananany rehetrarehetra sy ny sisa dia nangataka ny famindrapo dia nomeny Jesosy ny famindrapo dia hita hoe tena tia an'i Jesosy ilay vehivavy dia izay no tenen'i Jesosy valiny natsetra an'i Jesosy hoe ary amin'izany dia lazaiko aminao voavela ny hain'olobe be fitiavana izy fa izay voavela tamin'ny kely dia kely fitiavana za tojina tena aina tsy dila soa marinao zagatiana ary malala fantatro fa tena namelana be tsy haiko ianao fa raha azonao ny filazantsara dia afaka miteny ianao ilay zaka io tena namelana be zany ka fatritran'olona ny zavatra mandalo ao amin'io saiko io ny zavatra teneniko ny zavatra ataoko dia naneo an'izany hoe tena tsy izy tsy haiko aloha fa nareo mety tsara dohany fa za tena tsy izy fa no ny famindrapon'Andriamanitra no nato izao tsy tokony ho lany tsy tokony ho izy raha mijabo ny aratsika zako raha dadanay zao raha mijery anahy tam'izany zany dia etry ty zanako ty tena zao tena mahafinaritra ty zanako ty fa ny amin'izako rehetra raha voakapokapoko zany farany mahay manompa indrindra mbola tsy miteny vavako io fa ny saiko ny any amin'ny fanotona tamin'ny aina tanatin'izany hoe pornografia sy ny rehetrarehetra zany tsy fantany zany Andriamanitra mahita mahalala izy dia tena tsy izy ianao tsy afaka ny olona rehetra mety miteny anao dada moa zany indrindra hoe tena endry ty zanako ty fa za Andriamanitra mahita hoe tena tsy izy tsy tokony ho izy fa ny fidiny anefa ny famindrapony sy ny fahasoavana na melana be dia zany mahatonga anaty radikalina ny amin'ny fitiavako an'Andriamanitra tena radikalina tena tiako Andriamanitra ka ny androko rehetra laliko amin'ny fanontona azy dia enganika isika rehetrarehetra ihany keo tena tellement mitiatsika Andriamanitra ka ho lanitsika aminy ny androtsika rehetra amen efa nampianarantsika teto tsy misy misaraka zany hoe séculaire dia ty vie séculaire dia vie spirituelle fa ara-panahy daholo ny zavatra ataontsika rehetrarehetra ara-panahy daholo spirituelle daholo hatramin'ny tenenako namerimberenako teto hoe hatramin'ny maninona moa dia varam-panahy misakafo ara-panahy zany satria ahoana ny toy ten'Andriamanitra hoe na mihinana misotra anao dia atao ve voninahitra Andriamanitra sy ny sisa zato namelana be tsy haiko ianao namelana be tahaka ako dia tokony ity be an'Andriamanitra ihany keo isika dia tokony ho izay no anisan'ny zavatra elo any amin'izay olona ifanrenaserantsika any amintsika mandeha miety any amintsika mandeha mietsena elo ve zay hoe tena passion an'ity olona ity Andriamanitra elo ve zay any amintsika any ampiasana elo ve hoe passion an'ity olona ity Andriamanitra tokony ho be fitiavana Jesosy avokoa isika ary zay mahatanana fanehoana antsika hoe tahaka an'izao zany olona tena tia an'Andriamanitra zany ka olona fanakabiazany fotoana dia ratsika menatra isika menatra n'lay inona moa ny antsona anazy vovoka zay tsy teny tamin'ny herin'ny sabotsy tsy mahalala an'izany fa menatra n'lay vovoka tahakatsika isika tsy manana ninina ne io tsy manana hery andefanao any amin'ny afobe na andefanao any amin'ny fiainana tsy hita any amin'ny fiainana ratsy mandrakizay dia nefa matahotra isika fijeran'ny afo menatra isika matahotra isika sao dia hoe io fa lasa mpivavaka be olona ihany
dia izay zavatra izay na tahorantsika ka ohatra hoe ataon'ny olona fainafy eo atapindroantsika hoe ataony hoe mivavaka be eo ny fiantsonanao na hoe lasa seky iny taloha eo tsy tena ohatra n'inona ohatra fa jereny amin'izao tena tsy mahita zavatra resahana mihoatra an' Jesosy inona ny raharahinao an'izany vovoka iny le olona tahoranao iny vovoka iny le olona mahamenatra anao iny vovoka iny fa Andriamanitra maharitra manak'izay amen. Andriamanitra manana fahefana me voninahitra anao zay manome voninahitra ao izy Andriamanitra mety voninahitra ihany koa afentsika ny mahasarobidy an' Jesosy ho antsika zay miloza trona lasa mangatsika isika afentsika ny mahasarobidy azy fandroany aoka ho tanàna fanehoana isika dia sa masa milaza ny amin'ny momba an' Jesosy miresaka fampasika ao antsika izy sahatsika fa namelana be isika dia tokony ity be kokoa dia ny fitiavantsika dia elo miseho azy hoe zany fa tia an'Andriamanitra amen. Resao amin'ny fomba naturel na Jesosy tsy voatery zavana izy hanolana fa ianao mila mitera Andriamanitra ary mila miaraka ary mila manao ny sao ianao tsika ny rahanao an'izany mahay fa tsy han'le teboka fa zay de façon naturelle miresaka ohatr'izany tena zaty tena fantatra hoe za tena tsy tena mitovytsika samy tena miaina anatin'ny fahalotona fa tena fantatro nefa hoe tena misy an' Jesosy editra tamin'ny fiainako dia tena tonganako tena ohatrany lasa ke anao zay tiana atao amin'ny fiainako dia ohatr'izay de façon naturelle na misy any koa mifanohitra amin'ilay anankiray teo hoe inorana tena mily ianao zao sarobidy ane Jesosy atovy naturel izy tena resao de façon naturelle Jesosy amen. Petera voalohany toko fahatelo ambin'ny fahadimy ambin'ny folo ok mba okelsika voalohany izy fa mana-masina any Kristy ho tompo ao amponareo ary aoka ho vonona mandrakarivo mana-masina moa izy any Kristy ho tompo ao amponareo ho antsika fiangonana zany masina ho tompo ao aminao ve Jesosy Kristy ihany koa aoka ho vonona mandrakarivo zay le de façon naturelle dikan'izay le vonona zay ianao efa taty ambadika ianao no efa nieritreritra hoe raha misy manontany anahako raha misy occasion androany Jesosy ome occasion androany ary tena anome anao occasion izy isaky ny andro misokatra anehoanao ny fanantenanao any anaty bus eny an-dalana any atsena any ampiasana omen'Andriamanitra ianao occasion anambaranao amalinao ireo zay manontany anao ny antony fanantenanao mazava ho azy aloha zany olona tokony olona hita ianao any ety ivelany hoe olona manana fanantenana sa hoany fa tsy olona ohatrany atao badisa tanaty voasary makinana dia mazava ho azy tsisy olona nitany anao any amin'ny fanantenanao tsy ianao raha diso fanantenana tsisy manana fanantenana fa isika nefa dia zay manana an' Jesosy Kristy tsika fanantenana mivoninahitra fanantenana tsy mahamenatra dia ndao ho hita aseho fa olona manana fanantenana dikan'izay mila miresaka ny amin'i Jesosy zao fiarahamonina zao de façon naturelle eny izy zavatra mety mahakivy indraindray fa tsy mitoetra reny mandalo fotsiny reny amen. Amin'ny herinandro ity amin'ity taona ity ho betsaka ny occasion sotrokafa ny tompo anao anambaranao an'izay fanantenanao zay le raiso fa alohan'ny iresahanao ny fanantenanao dia mila manomana ihany keo ianao sao mangatany fanahy masina hoe tary eo lalana any amin'izay zavatra tokony ho teneny fanahy masina ahoana ny fomba hijereko ampidirako an'izany fanantenako zany amin'ny olona zay miresaka amiko dia mila miomana zany sika androany rapitso nafaka pitso dia atao samy miomana daholo nao mateny mikely akaikinao hoe mba miomana hoe tsika rapitso sy rafaka pitso hoe anambarany amin'ny fanantenantsika faharoa efa mamarana io ina le voalohany miresaka ny amin'ny filazantsara raha ohatra ka teo tanàna mijoro fanehoana ny fanjakan'Andriamanitra sika ny faharoa dia hoe mitia ny mpiara-monina aminy ahoana hoe
Matotoko fadimy andimy fa fito amby efapolo dia ao amin'ilay matotoko fadimy antsika ny tena anisany maka ny zavatra rehetrarehetra fa hozy izy Jesosy ao amin'ny andimy fa fito amby efapolo hoe raha ny rahalahinareo ihany no arabainareo inona ny ataonareo mihoatra ny sasany ozy izy mo na nijetiny izy aza tsy mba manao ohatra zany keo mafy zany teny Jesosy zany so ihany fa tsy teniko aloha azay ny teny Jesosy hoe raha metimety aminao fotsiny arabainao dia tsisy mahasamihafa anao nijetiny izy fa izy ny olona tsy maty ao tia indrindra ohatrany ahoana ny fiarabanao azy fanazava-tena ara-panahy tena mafy zany kanefa tokony hitomboantsika ina le fiteny malaza amin'izao lefa le mifampiarahana zaba raha mba efa mba mampiasa kely an'ilay izy any amin'ny SMS le amin'ny tontolo kristiana io ina ny voarahinareo le voalohany indrindra fiadanana sakaiza le fiadanana ka le sakaiza namana fa fiadanana finaritra fa tesitona sainareo kely arako raha mampiasa n'ireny teny ireny ianareo hoe raha miteny an'izany isika dia tandremo sao fahazara tandremo sao tenenina mivava fotsiny dia ozy izy teny sotenina Jehova zay hoe ty fireneny ty manaja amin'ny molotro fa ny fony lavitra tandremo sao izay fotsiny fa nidikan'izany hoe shalom zany rehefa shalom no tononona dia sady maminina tamin'ny kolotsaina jiosy dia nidikan'izay tena hoe tonga amin'ny fiadanana tonga amin'ny fitiavana tonga amin'ny faminana ary fandraisana anao tsara fa tsy hoe manahoana anao dia salama fotsiny dia zay dia samby tena hoe finaritra amin'ny teny finaritra fiadanana dia tena amin'ny fo tena zay rehe misokatra ho amin'ny fandraisana ny rehetra izay isika dia ny réponse atsika voalohany dia hoe zato ina aloha zany tena ohatra miteboka fialan'ny olona tsy andeha hitombo matetika le hoe za tsy tia miatsara velatsiny tsy tsavantsika ve zay tsara aloha za tsy tia miatsara velatsiny tsy fanena rehefa tsy anana dia tsy zay tsona fa niteboka sy ny réponse andrasan'Andriamanitra dia tsy le hoe ianao tsy tia miatsara velatsiny zay tsara zay sorana tompo raha ohatra ka tena zay tokoa fa ianao hiala amin'izay le hoe eo amin'ilay fisalasalana sy fiafahafana sy lay andray an'ilay hafa zay eritreretinao tsy mendrika an'ilay fiarabanao lafo vidy ao amen na ve dia aza miaraka anatin'izay hoe za tsy tia miatsara velatsiny fa miala amin'izay toeran'izay dia hoe zato tianao sitrapon'Andriamanitra raha mbola izany ankinana dia ataoko izay havanana amin'ny olona rehetra ary za ho fiadanana ho an'ny olona rehetrarehetra ho finaritra ny olona mianako manao amen tia mpiray fanantenana aminao verinao satria manomboka ao an-trano anao le izy manomboka eto an'ilay izy zay vao afaka ny makany velana ary zay le izy hoe mitia mpiarahamonina dia manomboka amin'ilay fiarahamonina ato anatintsika ato ohatrany ahoana mifankativa isika mifanome voninahitra va isika fantaniny zany mila valiny valitsika ny anatin'ny saintsika raha ohatra ka tsy dia ahoana ny afahanao manatsara azy ahoana ny fomba fiarabanao ny hafa ka hatonga anazy atsapa fa tahaka ny namina azy mihitsy ianao na dia tsy mamina azy kotrana be zany androany maraina foana nanao an'izay mihitsy tena Andriamanitra ampio ampanao an'izany ahoana ny anaovantsika an'izany hoe tena mba tsy avy dia hitako le olona mamaly tena tao an-tanàna moa zany miainga tao miainga taty akatia dia tena faly be mihitsy Benoît sy Mariette dia tena inona ary nahazo ny pastera ohatra hoe tia mpianarana le izy tena tia mpianarana le izy dia ohatr'izay hoe ilay mpanampy ao an-trano na ilay mpiara-miasa antsika na ilay mpampiasa antsika ilay mahasosotra antsika iny ohatrany ahoana ny fomba fiarabanao anazy ka tena lasa tena ilay shalom mihitsy hoe tonga amin'ny fiadanana ary tonga mpampiavana amin'ny finaritra amin'ny fifandraisana izay le izy hoe avy ao anatiny makany ivelana amen na hoatsaraintsika ny atao tanàna atao anatiny atao tanàna sa hoana ataovy tena mahatsapa rehefa milava eo rehefa avy eo ditesika fesany sisa tena ataovy mahatsapa ilay olona ifampiresanao hoe tena mamihina anazy ianao ao amin'ny tompo tsy misy manarana oatra foana ny
dia mbola tsy manambady le asa zay mihitsy dia repasser aloro fiimprintsy ranabavy fanantenana sy ny finoana fa tena le araka ny tian'Andriamanitra tovavana. Ahoana ny ahafahantsika mitondra fanasitranana ara-pihetsem-po, ara-panahy, ara-pifandraisana, ara-piarahamonina amin'izay miarahamonina aminao. Ray aman-dreny zanaka, mpianaka. Tsy zany ohatra hoe ho resahana eto fotsiny zany dia pas la peine. Fa andao tena hoe araka ny tenen'i Jakoba hoe mpiainy mpakato isika. Dia miala tentsika dia fa hanao an'izany. Ilay rahalahinao tsy manana fifandraisana aminao intsony, na ilay ranabavinao, na ilay rahavavinao, ilay ray aman-dreninao, zanakao, sy ny sisa sy ny sisa. Mila saintsika hoe ahoana ny anaovantsika an'izany. Ahoana moa izy ten'Andriamanitra dia tiavany Andriamanitra ao amin'ny fa anankiray tsy dia tena considérentsika ilay hoe amin'ny sainao rehetra. Hoe tian'i Jehovah amin'ny saiko rehetra avy. Dikan'izay isaintsaina hoe inona ny zavatra ho ataoko, izy dikany ngeza be amin'ny fiarahako amin'Andriamanitra sy ny fifandraisako amin'ny hafa. Amen. Farany. Teboka farany ao anatin'izay raha te ho tanàna mijoro fanehoana ny fanjakan'Andriamanitra tika dia mila miaina ho fiarahamonina voaova. Tsy vaovao na dia hoe vaovao azy fa fiarahamonina voaova na hoe communauté réinventée transformée amin'ny teny frantsay. Zaho lafa 7 dia 7 dia mivavaka ho an'ny mpianatra Jesosy. Ahoana ozy izy? Manamasina azy amin'ny fahamarinana. Zao zany dia ahoana toena izy? Ny teninao no? Ny teninao ny fahamarinana. Dia zao zavatra ataontsika izao ny fiainona ny ten'Andriamanitra zao dia fanamasinana antsika. Misy zavatra rantsan'Andriamanitra izay na tonga anatin'ny mivavaka hoe rantsan'Andriamanitra dia tokony ho rantsanina aminay. Dia misy zavatra karakaran'Andriamanitra mba ahafahantsika mitombo. Dia izay le hoe manamasina anazy mba tonga antsika tena miavaka amin'izao tontolo izao. Dia masina araka an'Andriamanitra ilay tena hitadiavan'Andriamanitra antsika iny mihitsy. Dia ny tenany ilay manamasina antsika. Amen. Dia ao amin'ny 9:20 dia hozy izy hoe tahaka nanirahanao ahy eo amin'izao tontolo izao no mba nanirahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Hitantsika hoe zavatra resahan'i Jesosy eto. Hoe tsy hoe alefa eo amin'izao tontolo izao isika mba hahaizantsika mandahateny. Fa alefa eo amin'izao tontolo izao isika mba ho masina dia mba ho fanasina ihany koa ho an'izay manodidina antsika. Raha masina isika izay le hoe fiarahamonina tena voaova izay tsy mitovy amin'ny fomba fisaina an'izao tontolo izao ny fisainantsika. Ny fanaon'izao tontolo izao ny fanaontsika dia misy crédibilité isika na hoe misy fahamarinantoetra azo tokisana isika. Dia dikan'izay mendrika ho enona ny zavatra resahantsika. Amen. Rehefa hitanany olona fa nanovanao tanteraka ny filazantsara dia mora ao amin'ny olona ny mandray ny zavatra resahanao. Mivavaka tokoa ataontsika isan'andro san'andro zany hoe Andriamanitra ovay amin'ny fahasoavanao enganeka tsy fanipaka ny fahatakarako ny filazantsara sy ny fiainako. Amen. Satria indraindray tsika haitsika n'izy théoriquement arantan'iny tsika dia haitsika tsara mihitsy ny mamaly an'izy zahako voavonjy ny fahasoavan'Andriamanitra rery fa rehefa pratika n'izy dia tsika fa zay izy hoe enganeka tsy fanohitra reo hoe azontsika tsara ny filazantsara fa tahaka ny fahazaontsika ny filazantsara ny fiainantsika ny filazantsara. Dia hoe satria mamelana be dia mamela be ihany koa. Ohatra misy crédibilité ihany koa rehefa izay ilay niresahako teo hoe miaina masina araka an'Andriamanitra isika. Ny nahatonganao olona tena hoe tsopo amin'ny vady aman-janakao ny filazantsara ve tena nanovanao tokoa ve ny filazantsara. Nahatonganao hifandray tsara kokoa amin'ny hafa ve ny filazantsara. Manampy anao hiatrika fahasarotana samihafa ve ny filazantsara. Voaova ny filazantsara ve ny fiatrianao ny fahafatesana, ny fiatrianao ny fanenjehana, ny fiatrianao ny vaovao ratsy tahaka ny hoe arety mandozy miaritra aminao manokana. Ka afaka ho moyen ahitany olona
hoe izao tokoka ilay miaraka amin'Andriamanitra. Voaovany filazantsara ve ny fahakivianao ka hoe indraindraiky kivy ianao fa matetika ianao ampahirezana satria miletika ny anatinao ny filazantsara. Voaovany filazantsara ve ny fandraisanao ny fantrana misy eo amin'ny fiainanao ka andray an-tanana ianao amin'izay azonao atao fa ihany koa matoky an'Andriamanitra hoe tsy avelan'Andriamanitra mitranga tsy amin'ny anton'izao zavatra zao. Inona ny zavatra tenenin'ny fiainanao amin'ireo izay tsy mila ka ifanerasiranao? Olona manahirana ve ianao? Olona miovaova ve ianao? Olona tsy mahafetena ve ianao na amin'ny resaka toetra io na amina resaka alkôla io na amin'ny zavatra maro samihafa sy ny sisa? Olona marikivy lava ve ianao? Olona mampite-hitsoka ve ianao? Sa ve tena efa voaovany filazantsara na velanao letika tao anatinao ao? Ary tsy fiovana ity ivelany ity naseho fotsiny fa avy ao anaty mivoaka ity ivelany. Fa manaraka azy tsy modely na vavolombelona amin'ny fiainantsika manokana fotsiny isika fa tena hoe mampiarabelona antsika dia tokony tsika hiaraka zao mihitsy ilay modelina hoe fampanandramatsira vavolombelona. Romana 12:1 ka hatramin'ny 2 ina voasoratra ao ko amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra noho inona noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotra reo ny tenanareo no fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra atolotra reo ny tenanareo ho fanatitra ny tao anatin'ny saiko mba afaka mahazo an'ilay bouquet ao aoriana bouquet ana fleur avy zafady mba misy mitondra zafady hoe io ilay fleur eo amin'ny aoriana eo zafady indrindra izay hita se eo fotsiny bouquet iny azontsika lazana hoe bouquet iay tsy manina fa ataontsika hoe bouquet zany bouquet sotra tokoka nakasitraka tena bouquet ka ity marina zany za moa zany ingeza be nyetrety hoe bouquet sa mahita ty daholo tsika. Mahafinaritra le izy jerena fotsiny ohatr' zao mitokana zay le fiainantsika tsiraray avy tokony izay le hoe miaina amin'ny ataoko hoe fanatitra velona ohatra hoe miaina ny fiainantsika ho maritra masina akasitrah'Andriamanitra. Mahafinaritra izy jerena mitokana ohatr' zao fa rehefa atambatra le izy dia vao maika tsara kokoa tsara lavitra zay mihitsy tsara lavitra le izy dia izay mihitsy isika amin'ny andavanandro fiainantsika dia miaina tahaka n'ilay ohatr' zao dia isan-kalahady isika dia tahaka ny bouquet anankiray na rehefa isaka ny miaraka isika ny amin'ny fiainana dia tahaka ny bouquet anankiray dia izay mihitsy le resahana hoe ny fiainanareo tsiraray avy atambatra dia lasa fanatitra singulier zay ny resahan'ny Paoly atao amin'ny Romana ato dia fampipanamety ataonareo izany ozy izy ary raha aza manaraka ny fanao zao tontolo zao fa ova amin'ny fanavaozana ny say amataranareo sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina atololo ny tenanareo zako ianao isika ho fanaritra singa ny samy hafa sitrak'Andriamanitra fa atambatra ihany koa ho bouquet anankiray tenanareo maro fanaritra velona toka izay ny fiainantsika ny fiainantsika ao amin'i Jesosy araka ny filazantsara ity aza manaraka n'izao fanao zao tontolo zao fa miovao izy zany hoe misy décision raisinao hiova ao amin'ny fanavaozana ny saina. Dia izay le izy miaina singulier voninkazo tsiraray avy fa atambatra bouquet tsika ary inga ndraika bouquet manimpofina ny fahitan'Andriamanitra atsika isaky ny mieritreritra ny tanasa ity faralaza Andriamanitra ary minao fa 24 heures sur 24 dia izay mihitsy hoe misainany amintsika izy ary misainany ampandroso atsika misainany tombontsika amen ve no araka itsangana isika. Fampitanina mila tsakotsakotsika ny tokantranotsika fampieritreretanan-tsika dia mila lay fanovana ny saina ho araka ny sitrapon'Andriamanitra isika ho setran'izay miavaka ve isika amin'ny manodidina antsika eto faralaza mety fiangonana mety misy fiarahamonina samihafa eto
fa le fiarahamonina mahasarika ve isika hita mamerivero anivitsika ve nianitry Kristy ary raha tsy hita misy sainany ampamerivero izany ve isika amin'ny andavanandrom-piainantsika ary rehefa tafahoana isika tena hoe anitra manitra kasitran'Andriamanitra raha mpifosafosa ny fiarahamonina ny ivelany ohatr'izay ihany koa ve isika raha feno fanavakavahana ny fiarahamonina ny ivelany ohatr'izay ihany koa ve isika ato sanatria raha misaratsaraka ny any ivelany ohatr'izay ihany koa ve isika ato sanatria miombona ve isika raha mifanambany ny any ivelany any mifanambany ihany koa ve isika eto mifanome voninahitra ve isika intéresseny ny olona any amin'ny fiarahamonina samihafa any zay ve isika eto sa tena hoe fitiavana madio fitiavana tsotra tsy misy an'izay calculna izay tsisy tambiny zany rehetrarehetra zany dia maneho taratra hoe tena miaina tokoa n'ilay filazantsara resantsika isika torintsika isika ary tena hoe fiarahamonina voaova isika voaova ny filazantsara isika tega neka tena izay tokoa hoe iaina ma fiarahamonina voaovantsika isika tsy raray avy dia raha miteny zavatra isika dia tsy lay etre antsika teo aloha intsony fa efa hoe zahanao vonony fa le etre vaovao ezahanao velony ao amin'i Kristy Jesosy mba alefa sokeneny toy an'io zavatra io azafadresena janony eo ina no misoratra eo fa ilay anankiray eo ilay anankiray fahatelo manovany tanàna mila communauté betsaka eto Antananarivo ahafahantsika manovany tanàna manam-piaviany Jesosy Kristy io aza mino fa afaka ny atao ny anovany tanàna ho araka an'Andriamanitra ho tanàna manome voninahitra an'Andriamanitra vonina ve ianao anao an'ireo anankiroa reo arak'izay azonao atao dia izy fiantraikany voaovany tanàna voaova faralaza ary vona ihany koa ve ianao implanté communauté tsy ianao rehefa mila multiplier ny zany zavatra zany communauté maro samihafa eto Antananarivo ary amin'ny alalan'ny fananganana fiangonana raha nanontany anahako ohatra iversa tamin'ny tany an-trano izy naresatresaka mijery hoe ohatry ny ahoana manahoana sy sisa sy sisa dia ina ozy izy mifinofinao amin'ny fiangonana io dia ozy izy atao fiangonana mpaniraka mpanangana fiangonana dia dikan'izany ozy izy misy zavatra be lehibe tokony hoentina mbavaka ary amboarina maraka an'Andriamanitra ahafahanareo miimplanté fiangonana maro samihafa ary manana izay potentialité izay ianareo dia ty ampaherantsika ho tonga ny fotoana mila sacrifice bebe kokoa isika na amin'ny ara-bola na amin'ny ara-potoana na amin'ny fahaiza-manao sy ny sisa sisa satria anangana fiangonana ny amin'ny toeran-kafa dia vonona ny amin'izany fa ianao satria fantatra hoe misy fiantraikany ilay fiarahamonina zay nisy ianao teto dia tokony implanté any amin'ny toeran-kafa ihany koa zany zany rehetrarehetra zany tsy ho laza ho anariko fa tena hoe ho voninahitra Andriamanitra ihany raha manova ny tanàna eto amin'izay misy atsika isika ary amin'izay ambolentsika fiangonana dia ho voninahitra Andriamanitra ihany zany tsy tiako misy anarako hofantatra koa ny ary fa tena hoe voninahitra Andriamanitra ihany dia ndao hiaraka isika ndao hiaraka ao amin'izay tanjona zay raha tsy fantatra ao dia io soratra eo io ny vinany fiangonantsika io ny vision tsy miovy io manam-panovan'Andriamanitra azy fa io mitia an'Andriamanitra isika mitia ny olona isika manova ny tanàna